ahoana marina atao anizany lalàna raha nitoedra raha-pirenena misy eto amin'ny firenena am'izao fotoan'izao de tena malasa eritreritra tokoa. Efa samy mahafantatra isika rehetra fa tafiditra ao anatin'ny firenena 5 tena mahantra indrindry Madagasikara. Tsy fantatra moa na amin'izany mahafirenena mahantra azy izany indrindra no mahatonga ihany koa ny fisian'ny fanavakavahana eo amin'ny fampiarana ny lalàna misy eto amintsika. Ny tena mampahantra ny firenena iray ihany koa de satria tsy matanjaka ireo androm-panjakana ao aminy. Hitantaratra tokoa izany amin'izao fotoan'izao satria de ny androm-panjakana mpanatanteraka irery andry no manjaka tokana eto amintsika. Tsy misy izany fisaraha-pahefana izany eo amin'ny mpanatanteraka, ny mpanao lalàna ary ny rafi-pitsarana. Itsabahan'ny rafitra mpanatanteraka daholo ireo rafitra rehetra ireo. Izany hoe tsy misy demokrasia ary tsy misy fanjakana tandalàna. Anisan'ny fahalemen'ny rafi-panjakana hatramin'izay ny tsy fisian'ny fitsarana maleo tena. Izany rafi-pitsarana izany de tsy tokony hotsabahan'ny mpanao politika mihitsy. Ny zava-misy eto amintsika de ny fanohitra amin'izany. Tsy vitany mitsabaka fotsiny ireo mpanao politika, indrindra ireo mahazo fahefana, fa mbola manao tsindry sy raha matahora ireo mpitsara ihany koa. Porofon'izany ity voalazan'ny filohany antenimieran-dolona ity. Zay ihany ny taratasy manetoka eto aminao hoe tonga teto amiko ty fa za tsy nahita akory a. Baiko amen'ny avao ampiasa anankiray amin'ny présidence manam-pahefana anaray amin'ny présidence amin'izao fotoan'izao isoratanan'io a. Mibaiko ny any amin'ny paky hoe ampidiro mandat dépose ho de zao reo olona reo. Soratanana mihitsy zany soratanana. Voaporofonao fa tompona andraikitra ao anatin'ny fiadikina mihitsy ka misoratra io le tsy tononoko androany fa tegna fotsiny présidence io misoratra io ny titran'le olona soratanana sinsonia. Tsy mino hoe zarery na zany ty tsy mino mihitsy e. Ary tsy voandroany ty fa tamin'ireny fampirana ponja fifanenjehany reny de makaka zay zany niany ozy hoe ahoana no reny olony reny zao manana fianakaviana mety omeloko izy a. Za tsy mipetraka amin'ny fitsarana mihitsy zao fa rehefa mahita an'ireny le olona de mahita an'le paky raha paky ny resahany so izy fa ny teny maly hoe manana fahaleovan-tena anay zay misy tokoa ny manao pression aminay, misy manao intervention fa ny mpitsara de miezaka ary isorana izy fa joro anatin'izay fahaleovan-tena zay izy miezaka mijoro izy na de misy fa le ohatry zao a hoe aiza le fisaraha-pahefana fangara présidence de mahazo mibaiko ny pouvoir judiciaire. Raha any amin'ny firenena demokratika manaja ny tsy fifangaroam-pahefana izao de efa navoaka ny anaran'izany olona izany ary tsy maintsy nisy ny fanadihadiana natao taminy. Izany fomba fanao voalazan'ny filohan'ny fiainay izany de fa hita any amin'ny firenena mpanao didijadona. Ny lalàna de natao ho an'ny vahoaka madinika sy ireo mpanohitra ihany, fa ireo olon'ny fitondrana sy ireo namany de ambony ny lalàna avokoa. Anatin'ny fanjakana tsy refesy mandidy sy didijadona ny firenena. Manaiky izany ve ny malagasy? Tsy vitan'izay ihany fa vao tamin'ity herinandro ity ihany koa no nomeloin'ny fitsarana ny ministra teo aloha Laurent Rahajasson na i Roly Mershay izany. Ny anisan'ny eloka anameloana azy de ny firaisana tsy kombakomba tamin'ny fanakorotanana ny filaminam-bahoaka. Mitovy moa ny didina ampiarina taminy sy Dr Beridza izay samy nigadra 4 volana avokoa. Ny any Dr Beridza moa de vokatry ny tsikerana taony momba ny fitantanana ny firenena no nampidirana amponjazy. Ny filazana ny hevitrao de mampigadra raha toka tsikera atao amin'ny mpitondra. Tsy izany anefa ny voalazana lalam-pandrenana fa malalaka ny fanehoan-kevitra eto amintsika. Natao ho an'izy ary ny lalàna. Izany hoe
ny lalàna izany dia soratana fotsiny ihany ka ampiarina rehefa manohitohina ny tombotsoan'ny mpitondra. Indra raha iny moa dia voalazan'ny televiziona vahiny ihany koa hoe règlement de compte satria olona niaraka tamin'ireo mpitondra ireo fahiny ry zareo ireo arak'izao tatitra manaraka izao. Règlement de compte politique izay no anisan'ny namitiana ny France 24 ny rarany Berija Ravelmanatsoa sy Roly Mercia. France 24 Afrika no namoaka ity horonan-tsary fanadihadiny ity alina. Nanomboka tamina alalana famohan-kevitra tamin'ny Facebook nataona mpitsabo iray 7 taona dia i Berija Ravelmanatsoa izy hatrany raharaha. Tsikera mikasika minisitra sy tsikera mikasika ny fitantanana ny Covid-19 ary ny CVO no nataony ka ny afaratra amin'ny fanagadrana azy 3 taona sy tapany. Voalaza fa manohitohina ny fiandrianam-pirenena ary fanalambaraka. Taoriany fanagadrana ny Berija dia olona roa no nitaky ny amohana azy izay samy voaheloka 3 taona sy tapany avy. Ny iray tamin'ireo nanao ny hetsika ireo no nanoro ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Rahajasson, ministry izay tena akaiky ny filoha ankehitriny saingy efa nisitaka taminy. Izay indrindra hoy France 24 no ilazana fa mety ho règlement de compte politique ity raharaha ity. Hatramin'ny siny amiana ara-pahasalamana ihany koa dia olona maro izay nefa voahenjika tamin'ny filazana fa nohitohina na fiandrianam-pirenena na fanalambaraka tamin'ny fanehoan-kevitra tao amin'ny Facebook hoy hatrany France 24. Izany ny eto Madagasikara. Izany no niadina mafy ny taona 2024. Izany no namitehana fisainan'olona maro tao anatin'ny indray mpimaso. 12 taona zay. Tsy tany demokratika hoe isika ka mila ahongana. Efa tany demokratika ve ny fanagadrana olona no ny famohan-kevitra? Ny tiana olazaina amin'izany dia firenena efa ao anatin'ny didijadona ny firenentsika. Tsisy noho izany ny fampandrosoana ho tanteraka fa fiarovana ny tombotsoan'ny mpitondra ny betsaka ary fihetsiketsehana ivelany fotsiny ireo lazay fa tetikasa mpampandrosoana izay nambaran'izy ireo amin'ny vahoaka. Raha oviana ihany ny malagasy vao ahatsapa izany. Fitaovana politika ihany ny fitsarana fa tsy misy mihitsy izany faleovantena ny fitsarana izany. Eo amin'izany fampiasana ny rafi-pitsarana ho fitaovana politika iaro ny tombotsoan'ny mpitondra sy ireo namany ary mbola ahafahan'izy ireo mamotika ny mpanohitra izay tsy mitovy hevitra aminy dia ny fampiasana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny HCC. Vao namoaka didy mantsy ny HCC tsy nanaiky ireo fitoriana nataony filohan'ny Sénat sy ireo olona momba ny fanaovana ny fifidianana ireo olona vaovao amin'ny volana Desambra izao. Ny valiny izany fitoriana izany dia ny hoe azo raisina fa tsy mitombona araka ny efa mahazatra azy ireo ihany. Mazava ny voalazana lalam-pandrenana sy ireo lalàna samihafa izay mamaritra ireo atao hoe mpifidy vaventy. Tsy nisy ny fifidianana ireo lehibe ny faritra, ireo mpanolotsaina paritra, ireo lehibe ny faritany sy ireo mpanolotsaina paritany fa dia nampiasain'ny fitsarana avo lalam-pandrenana izao fanamarinana rehetra izao mba ahafahana manatanteraka ny tetiky ny mpitondra mba anatanterahana ny fifidianana. Na fantatra izao aza fa tsy manaraka izay voalazany lalam-pandrenana. Ny komuna sasany aza moa mbola tsy misy be ny tanàna na mpanolotsaina ny tanàna kanefa dia nolavina ihany koa ny fitoriana. Fitaovana politika lehibe eo amin'ny mpitondra izany ity andrim-panjakana iray ity. Rehefa tsy afaka miaro lalam-pandrenana intsony izany ny HCC dia mbola azo lazaina fa firenena tandalana ve ny firenena? Saritsarina andrim-panjakana ihany izany no misy eto amintsika. Marina tsara fa io mpitondra io ihany no nandrafitra ity lalam-pandrenana ity tamin'ny taona 2024. Efa 1 taona aty aoriana dia izy ireo indray no tsy manaraka izany lalam-pandrenana izany. 1 taona taty aoriana mbola atao izay tsy hanaovana fifidianana ametrahana ny mpitantana ny faritra sy ny faritany. Ny lehibe ny faritra aza moa dia novaina ho gouvernoura ny anarany izay tsy hita ao anatin'ny lalam-pandrenana akory kanefa dia nekeny HCC.
mipetraka ny fanontaniana hoe manao ny asany araka ny tokony izy ve ny hasise sa misy tsindry politika toy ireo mahazo ny rafi-pitsarana rehetra ekena fa manam-pahaizana momba ny lalàna daholo ireo mpikambana ao anatiny hasese ka izay indrindra no malasa saina hoe misy ve ireo tsindry na raha matahora mahazo ireo mpikambana ireo ka mahatonga ity androm-panjakana ity izay tokony miaro ny mahafirenena antsika manao izao fanapahan-kevitra tsy manaja ny lalam-pandrenana izao androm-panjakana manao politika ihany koa ve ity hasese ity ireo fanapahan-kevitra mifony politika ireo de efa nambarana teto matetika fa mitondra antsika any amin'ny fanjakan'olo tokana sy fanjakana mpanao jadony oviana ihany zany ny malagasy vao ahatsapa izao zava-misy izao ka natao an'izy ary ny lalàna eto amintsika fa ahoana marina ahoana marina